Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao ary tononoko aminao ny fiadanan'Andriamanitra. Ampifaliana lehibe ho ahy ihany koa ny mizara aminao ny ten'Andriamanitra, ary amin'ity androany ity tsika dia hijery na hoe hanohy iny zavatra izay fanambara dia ny sakana izay tsy ahafahan'ny olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary amin'ity androany ity dia ny sakana fahasivy no ho jerentsika alohan'ny andraisantsika izany, ary dia manasanao hiaraka hivavaka. Ray malala tsara indrindra, misaotra betsaka anao izay satria tena tianay tokoa ianao, ary misaotra ny amin'ny halehiben'ny famindram-ponao aminay, ka satria izany tokoa mbola ahafahanay manantona anao hiaino anao amin'ity androany ity, satria tena tianay tokoa ianao ary mampafantatra anay ny sitraponao mba ho arahanay sy mba ho andehananay mba hahafahanay mandova ny fanjakanao. Ka dia ankehitriny izay mangataka ny osotro mahery, na ho amin'ny tenako izay mitondra ny teny izany, na ho amin'ny tsirairay avy rehetra mba hazava eo anatrehanay ny teny izay omenao aminay, eny fahazavantsainany mba ho aminay tsirairay avy, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ho voninahitry ny anarany irery ihany izao fotoana izao. Amen, amen. Manasanao avy hatrany ary hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Korintiana 1:9 dia manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny faharay ambin'ny folo. Korintiana 1:9 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny faharay ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitaina ianareo fa mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny mpierina, ny mpimamo, ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Amen. Ahitantsika sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary fampatsiahivana ihany hoe ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola maro ihany koa ireo sakana izay mety tsy ahafahan'ny olona mandova ny fanjakan'Andriamanitra na miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izao hoe eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitantsika karazana sakana folo, ary androantsika dia hijery ny sakana fahasivy dia ny antsoina hoe ny mpanaratsy. Eny ava malala, ny mpanaratsy dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra, ary raha milaza itsika hoe mpanaratsy dia mazava ho azy fa olona feno aratsiana, satria voalazan'i Jesosy Kristy Tompo hoe ny haben'ny ao am-po no itenena ny vava. Izany hoe raha feno aratsiana ao anatin'ny fonao dia mazava ho azy fa ny teny alokon'ny vavanao dia feno haratsiana, ary tonga mpanaratsy olona ianao. Endry ava malala, ny mpanaratsy dia tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra, ary tadidio tsara fa ny fanahin'Andriamanitra dia tsy hanosika ny olona hanaratsy ny hafa, fa matoa ny olona iray tonga mpanaratsy dia mazava ho azy fa ilay fanaratsy no manosika azy hiteny ratsy ny hafa na hanaratsy ny hafa. Amen. Ato amin'ny boky Noabolana 9 dia eo amin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy. Amen. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy. Amen. Ny olona mpanaratsy zany voalohany indrindra rehava malala dia olona izay mampiasa ny vavany ho amin'ny faharatsiana. Ny olona mpanaratsy dia olona mampiasa ny vavany ho amin'ny faharatsiana, ary hitantsika tsara ny dega na ny ratsy ateraky ny vavantsika io izay voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jakoba, izay anasako anao hamaky izany, andinika izany. Jakoba 3 dia tena milaza mihitsy hoe rantsana kely eo amin'ny tenantsika na eo amin'ny momba ny tenantsika ny lela kely izy fa tena hoe mampidodoza, mampipentipentina ny tena rehetra,
mampirehitra ny tena rehetra, ary tena feno ody mahafaty io lelantsika io vavantsika io. Ary isaorantsika an'Andriamanitra hoe Andriamanitra mampafantatra faharatsiana misy eo amintsika, fa manome ihany koa izy ny vahaolana. Amena. Ny dikan'izay, raha mandinika tsara ianao ny tenin'Andriamanitra, Korintiana 1:2-7 teo, dia amin'ny 2:20 dia hoe efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo. Amena. Dikan'izay dia nisy ihany koa olona tahaka anao mpanaratsy, saingy efa tsy mpanaratsy tsony izy amin'izao fotoana izao, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa, efa nohamasinina, efa nohamarinina. Amena. Tamin'izy, tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika hoy ny tenin'Andriamanitra. Ny dikan'izay dia raha olona mpanaratsy ianao dia manana vahaolana ho anao Andriamanitra. Ary amin'io Jakoba io dia tia hampafantatra anao hoe ao ihany koa dia efa misy ny vahaolana, dia tsy inona fa ilay fahendrena avy amin'Andriamanitra raha olona tia resaka ianao. Izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny maro tsy ilozan'izay ota. Ny olona zany hoe ny olona miteny be resaka dia tsy ilozan'izay ota, fa tsy maintsy tafalatsaka izy ao anatin'izany hoe fahotana izany. Dikan'izany dia ny fahendrena dia fahaizana mahameny vavanao, kanefa amin'ny mahaolombelonanao dia tsy manana hery afaka mahameny vava fotsiny tahaka izao ianao, fa ny fahendrena avy amin'Andriamanitra. Raha tsy manam-pahendrena ianao hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba io ihany dia hoy izy hoe mangatà fahendrena amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia afaka manome maimaim-poana ho anao izany fahendrena izany, fahendrena mba hahafahanao mameny vavanao. Ry hava malala, aoka mba tsy ho mpanaratsy intsony ianao, fa raha mijery ianao io ohabolana toko fahaenina io dia hoe ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy ozy izy dia mandendeha, dia ilay mandendeha manao vava ratsy. Tena olona ratsy fanahy zany ny olona atao hoe mpanaratsy. Ny olona mpanaratsy dia tsy mitoetra fotsiny tahaka izao, fa mandendeha izy, tena mitady mihitsy izy olona ho resadresahany. Ny olona mpanaratsy dia olona tia mifosafosa, miresaka ny hafa. Ry hava malala, aoka mba tsy ho tahaka izany tsony ianao, fa mba ho anisan'izay hoe voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe efa voasasa. Aoka mba ho anisan'ny mpilaza soa, mba ho anisan'izay mpamafy havanana, mpamafy adanana any amin'ny toerana rehetra izay alehanao, fa tsy sanatria mpamafy fifandirana. Ary hitantsika tokoa ny dega izay ateraky ny lela, ny vokatry ny lela, fa tahaka ny hafa. Ary mazava ho azy fa afo kely dia mety andoro tanety maro, mety andoro tanàna maro, fa ny vava ratsy ihany koa izay mety ataonao dia mety tondra fifandirana, fisarahana, mety atonga dega eo amin'ny fianakaviana ray manontolo, atonga dega eo amin'ny namana ray manontolo, mety amin'ny tanàna ray manontolo mihitsy ary, hiteraka faharatsiana. Aoka mba tena olona izay mangetaheta ianao hoe ho mpamafy adanana, mba ho mpampihavana, satria izany tokoa natao hoe zanak'Andriamanitra, fa tsy sanatria ho mpanaratsy ka hanimba ny fihavanan'ny hafa. Mangatà fahendrena raha tsy manana izany fahendrena avy any ambony izany ianao. Mangatà fahendrena amin'Andriamanitra mba haizanao mameny vavanao. Mangatà ny herin'Andriamanitra, manana hetaheta hiala amin'izany toeran'ny mpanaratsy izany, fa hain'Andriamanitra no manafaka anao.
hain'Andriamanitra ny manovanao. Voninahitra ny eo azy irery ihany miaraka hivavaka isika. Sotra betsaka anao tokoa izay iray malala tsara indrindra ny amin'ny teny izay nomenao anay. Sotra betsaka anao izay satria tsy mitsahatra tokoa izay hoe mahalala hoe tena tia anay tokoa ianao. Tena tianao hovonjeny izay. Tena tianao hafahany izay. Nampafantarinao anay ny aratsiana misy eo aminay fa efa nomenao anay ihany koa ny vahaolana. Ka dia misaotra betsaka anao izay ny amin'izay efa vitan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izy irery ihany no mpanafaka ary tsy amikerinay nampatanjahanay fa mifanainao irery ihany. Ka dia mangataka ankehitriny Tompo, niza izay rehetra mandre izany ka natsiaro voakasika amin'ny fony no fanahany, dia mangataka ny hery manokana avy aminao lay hery izay afaka manova azy, lay hery izay afaka manamboatra azy olom-baovao. Eny, ny herinao irery ihany no oka hikasika azy ka hanova azy mba hahatonga azy olom-baovao fa na manodidina azy ara dia hiova ihany koa amin'ny alalan'ny toetra vaovao izay apetraka ao aminy. Ka dia mangataka ny famanginao manokana izay fanahy masonao niositro mahery amin'ny tsirairay avy rehetra mba ianao ny ameny vavanay, mba hafanay miteny tsara, mba ho hafanay ho plaza soa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ka dia mankasitraka amin'izay efa ataonao sy tanterahanao amin'ny tsirairay avy ho anao ny tera rehetra. Amen.